eo amin'ny vaovao manasongadina ny asa soa sy fiainana ara-tsosialy kosa no amaranantsika ny fampahalam-baovao amin'izao alina izao mitety bidy 50 sy 900 tapitrisa ariary ny asa fanarenana ny sekoly EPP Ivandry. Ity sekoly ity moa izay voatery narodana tamin'ny taona 14 noho ny olana ara-teknika teo amin'ny fanamboarana azy tany Ampiandohana. Manoloana izay indrindra ary dia anao hetsika fitadiavam-bola entina nanarenana ity sekoly ity ny fikambanana Rotary Club Ivandry. Ravakaran-Andriamanala manao ny fanadihadiana sary nalainy Mamra Samuel kosa. Vola mitetina hatrany amin'ny 300 tapitrisa ariary no vinavinain'ny fikambanana Rotary Club Ivandry angonina mandritra ny hetsika fitadiavam-bola antsoina hoe soirée James Bond ho tanterahana ny 12 sy 14 novambra ho avy izao etsy amin'ny Café de la Gare Sorano. Ny vola voangana amin'ny hetsika ity no anjara biriky ny fikambanana entina natanterahana ny tetikasa fanarenana ny sekoly EPP Ivandry izay nirodana efa tamin'ny taona 2010. Ampahany ihany io satria ny tetibidin'ny tetikasa izay miasa amin'ny sehatra tsy miankina dia mitetina hatrany amin'ny 50 sy 900 tapitrisa ariary. Amin'izao tsika amin'ny teny izao zany ny EPP Ivandry tsisy nirodana io EPP io dia mpianatra amin'izao mianatra amin'ny tsenam-bola ao anaty planche zany planche anakamany dia izy mianatra rehefa avy ny orana feno rano dia jaly mihitsy ireo mpianatra io dia mizara eo amin'ny 550 zany isan'ny mpianatra io dia mizara telo sasany lefa ny EPP ery ambany ery akaiky arabe sasany indray aty ambony eto amin'ny tsenam-bola dia sasany mbola tsy jerena toerana dia zay no natonga anay anao amin'ny alina io zany hitadiavam-bola anaovana ny EPP izay mitetina eo amin'ny 300 millions d'ariary zay vola tadiavana zany 300 millions d'ariary vola tadiavana anaovana ny EPP Ivandry. Ny fandraisana anjara amin'ity hetsika ity dia fandraisana anjara avy hatrany amin'ny fanatanterahany ity tetikasa sosialy ity ary ho an'ny tombotsoan'ny mpianatra misy 50 sy 500 ao atoerana. Ireo amaly antso amin'ny fanasana amin'ny hetsika ity dia iaina tahaka ireo zava-misy ao anatiny reny horonan-tsary James Bond reny mihitsy. Ny site ny Café de la Gare zany dia horaisiny an-tanana daholo ny parking ny hall zany dia ataontsika ohatran'ny Casino Royal amin'ny film James Bond reny. Ny Café de la Gare karakara sakafo manokana zany ny chef français Monsieur Etienne miaraka amin'ny olona entiny avy ivelany aminazy zany dia efa manana étoile Michelin izy ka ho zavatra tsara mbava zany no karakarainao antsika. Dia ny any ambony ao amin'ny horloge izy grand tournoi de poker ny zavatra azo zany amin'ny voalohany no voalohany ao azo dia tana Paris aller retour. Iara-iasa amin'ny Rotary Club eo amin'ny fiarovana ny toerana apetrahan'ny hetsika ny commune Antananarivo renivohitra sy ny G4S. Miara-miasa amin'ny fanatanterahana asa sosialy ity ihany koa ny Parabole Madagasikara. Dia ny farana hatreo indray ary ny fotoanantsika toko lahy sy toko vavy mbola maneho fisaorana anao hatrany nanaraka ny vaovao hatreo amin'ny farany hita amin'izao alina izao. Mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray.